sehatra iraisam-pirenena teo amin'ny sehatra panafrika tsy andrelintsika efa andeha tansaiko aminao amin'ny alalandreto fanadihadiandreto ahoana ny fiaimpiainany Juliana Ratovoson andavanandro ohatry ny ahoana izany hoe vehivavy mandray andraikitra tanora mandray andraikitra eto amin'ny firenena ary ny fanadihadiana. Izy no Ratovoson tahina Juliana, renim-pianakaviana, mbola voaraika amin'ny 30 taona monja kanefa dia efa manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Izy no tale jeneraly ny tanora eto anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Manambady ary manan-janaka 3 i Juliana Ratovoson. Eny Anosoa no mipetraka ry zareo, avy any Ambatondrazaka kosa no fiaviany ary tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro iny izy no nianatra fonikely. Collège Saint-Joseph Ambatondrazaka, avy eo nianatra tao amin'ny lycée Ranoavimana Norbert, nahazo bac tao amin'io lycée io ary nipetraka taty Antananarivo izy ateo dia nianatra nanao fianarana tourisme tao amin'ny Infotour dia nizatra tena nampiavaka ahy rehefa mianatra dia tsy manao fianarana iray fa manambatra ohatra 2 na 3 ndray ianarako dia tamin'izay fotoana izay tamin'izaho nianatra tourisme à la fois za sady nanao français no à la fois nanao anglais dia somary tantara kely tamin'izay satria niara-ny totona ny examen français sy ny tourisme dia tsy maintsy voatery ny safidy tamin'izay dia nilasa nanajanona ilay français raha nanohy an'ilay français zany dia lasa mpampianatra taranja frantsay fa najanoko ilay izy dia nitohizako izay hoe tourisme izay dia nanao anglais dia tao aorianan'izay ihany koa en même temps dia nianatra ny anthropologie sociale tao amin'ny université an'ny Tamatave en ligne izay formation izay dia nahazahoako ny diplôme master tao anatin'izay ary ihany koa taty aoriana dia niverina nianatra première année indray nanao communication angamba efa tamin'ny taona 2011 na 2012 tany no niverina première année en communication dia voatoya koa nahazoko master 2 izay communication izay. Ankoatra ny fanovozana fahalalana eto Madagasikara dia niezaka ny hanana mari-pahaizana iraisam-pirenena ihany koa i Juliana Ratovoson. Nianatra tany amin'ny université an'ny South Africa UNISA, nianatra amin'ny matière hoe Management of Democratic Elections of Africa dia ihany koa nianatra Public Management tao amin'ny UNISA ihany izay vatsim-pianarana ny Young African Leaders Initiative ny ambasady amerikana ary nahazo vatsim-pianarana manokana ihany koa tany États-Unis tao anatin'ilay programme hoe International Visitors Leadership Program Women Leaders Promoting Peace and Security. Fianarana trano fiainana ary tsy nijanona ho fomba fijery fotsiny izany fa tena ampiary ny Juliana Ratovoson ka na dia efa mitana andraikitra mahatale jeneraly azy ny tenany dia mbola mianatra foana ankehitriny ka mandalina manokana momba ny life coaching izy amin'izao fotoana izao. Satria moa mitaiza tanora dia betsaka ny tanora izay mangataka torohevitra, izay mangataka hoe mba coachena eo amin'izay hoe ahafahan'izy ireo mba ahompy sy ho tafita izay dia mianatra an'izay life coaching certificate izay université internationale en ligne nanaovako an'izay fianarana izay. Ny alony nahatale jeneraly ny tanora ny Juliana dia maro ny asa efa nosahaniny. Faran'izay mahafinaritra indrindray ny mizara ny parcours-ko ary ihany koa entiko ampaherezana tanora zandry izay parcours-ko izay. Ny teny ateo hoe nianatra tourisme raha mba fantatrao hoe inona ny asa nataoko voalohany tamin'izay fianarako tourisme izay dia serveuse tao amin'ny Riverside tao Mantasoa izao moa ilay hôtel amin'izao efa lasa Mantasoa Lodge izy amin'izao fa araka ny teniko mianatra foana dia ilay anglais izay nianarako dia izay no nahatonga aho mpampianatra prof d'anglais satria niverina nampianatra tao amin'ilay école lycée izay nianarako tamin'ny taona 2010 tadidiko za tamin'izay 20 taona dia nimpianatra izay promotion akany 4 taona nampianatra classe de terminale tamin'izany sady nampianatra no nisehatra manokana tao amin'ny tontolon'ny vehivavy sy ny ady amin'ny miralenta dia teo indrindra no niasako tao amin'ny centre d'écoute et conseil juridique izay tena nahazoko traikefa be. Isan'ny toetra ahafantarana ny Juliana ny fitiavana manasoa olona
ka ny taona 2024 dia nanapa-kevitra ny tenany hirotsaka eo amin'ny sehatry ny politika teo amin'ny 4 taonany. Za moa dia tsy miraha teo opportunité fa rehefa misy opportunité ka hitako hoe tokony ho raisiko izay dia tsy misalasala no miprendre risque amin'izay opportunité izay. Inona le opportunité? Élection législative tamin'ny 2013 4 taona tamin'izay nanapa-kevitra nirotsaka député satria nahoana tsy dia hoe le député loatra fa le za andray andraikitra eo anivon'ny firenena. Nafinaritra be tamin'izany tsy lantsika fa nandray expérience be dia be mihitsy ny tao anatin'izay. Teo ny tena namatarako hoe za tena olon'ny serasera, za tena olon'ny fo ihany koa ary tena tiako ny mifandray amin'olona dia tadidiko tamin'izay 20 ny commune tao amin'ny district Anambatondrazaka. 9 tao anatin'izay 20 izay fotsiny mba vitako propagande tamin'izany satria tsika tsy manana hoe vola ampiasaina tao anatin'izay fa tao anatin'izay 9 izay tête de liste foana tao anatin'izay 9 izay. Dia nanana courage be izay nafako nandroso. Na dia tsy ilany solombavam-bahoaka azy Juliana Ratovoson dia tsy kivy ny vehivavy fa niezaka ary nanapa-kevitra ny andeha lavidavitra kokoa. Raha mbola samy tanora eto Madagasikara dia tsy mitovy ny niatrika élection sy ny tsy niatrika élection. Lasa nanana fahasahiana, lasa nasaha zany mifanerasera amin'olona lehibe ary tsy mba nanamban'ny tena koa hoe za olona kely avy any Ambatondrazaka fa tena hoe nisokatra zany tamin'izay fifaneraserana izay. Dia nandray zany tanjona teo amin'ny fiainako hoe bon hitady asa eto Antananarivo, inona ny asa ho tadiaviko. Tsy nijery tsony zany ohatran'le le fataontsika tanora le hoe lasa mandeha mametraka dossier be dia be any amin'ny orinasa dia hoe mametraka 50 ianao dia mety hoe misy iray mivaly fa rehefa enao matoky tena dia manana tanjona anankiray. Dia tamin'izay nananako tanjona hoe za rehefa tsy miasa ao amin'ny présidence dia ao amin'ny primature. Dia isaorana an'Andriamanitra fa mpanolontsaina manokana amin'ny Prime Ministre tamin'ny 2014 ary izany indrindra tamin'izay satria 20 taona tamin'izay. Taorian'ny andraikitra no tanany teny amin'ny primature dia fanirian'i Juliana ho tonga tale eny anivona ministera. Rehefa zandray tao Mazoarivo misy ny zavatra hainao, misy ny zavatra tsy hainao. Rehefa tsy hay dia meteza mianatra. Dia menatra ohatra na dia tena hoe rehefa tsy haiko dia manaika hoe tsy mahay dia mianatra. Fa rehefa voafehinao amin'izay dia asehonao ny maximum tsara indrindra avy aminao. Dia teo nahafahako hoe nivelatra tamin'izay tontolo ny asako izay ary tena nahitako fahombiazana maro zavatra nianarako tamin'izany asa tao Mazoarivo. Za rehefa ao anatin'ny asa dia mametraka hatrany tanjona tsy mijanona eo amin'ny toerana anankiray ela be fa ny fiainana fisondrotana hatrany hatrany. Dia nanomboka teo indray dia nanapa-kevitra hoe efa hananako traikefa fa aka poste de direction amin'izay izay indray ny faniriako manaraka. Ny taona 2014 dia nanomboka nisokatra tamin'ny sehatra iraisam-pirenena ity dalen'ny général ny tanora ity ary voafidy ho filoha-hevitry ny UPJ na ny Union panafricaine de la jeunesse antenany. Somary mafimafy ny challenge izay natrehana satria enao zany mila mandresy lahatra an'ireo firenena 450 hifidy anao ho présidente aty amin'ny Afrique australe na ihany koa vice président eo amin'izay Union panafricaine de la jeunesse izay. Dia nandeha ny fifidianana dia lany vice présidente ny Union panafricaine de la jeunesse au niveau région Afrique australe. Isan'ny asa nataony teo anivon'ny UPJ Afrique australe ny fanaraha-maso ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka tany RDC. Efa herintaona izao no voatendry présidente par intérim any UPJ Juliana rehefa voafidy sénateur RDC ilay présidente Francine Mioyomba. Dia tamin'izay dia nidéployé zahay 12 000 jeunes dans toute l'Afrique. Nanao mission d'observation électorale tany République démocratique du Congo. Dia ny tenako moa no nitarika an'izay mission d'observation électorale izay tena hoe nahazona traikefa na ny amin'ny fitondrana olona na ihany koa ny résolution de conflit tany na ny fampiasana ny machine à voter zava-baovao antsika eto Madagasikara zany rehetrarehetra izany. Teo amin'ny 17 taona no nanomboka nandray ny toerana mahatale général ny tanora
tanora azy i Juliana aminy dia tombony lehibe ho an'ny firenena ny fananana vehivavy mitana andraikitra ambony. Ny vehivavy sady à la fois renim-pianakaviana miasa mifo. Ny vehivavy ihany koa manao zavatra tsara. Raha tsy ahivoko tamin'ny 2012 io sisy ato eo dia tao anatin'ny gender links ny tenako niady ho amin'ny miralenta. Izany hoe miady mba hananany vehivavy toerana eo amin'ny sehatra fanapahan-kevitra. Dia rehefa azontsika vehivavy izay toerana izay dia mila manam-pirofo ilay vehivavy hoe tena mahavita, tena azo atokisana izy eo amin'ny andraikitra izay nomena azy. Dia izay indrindra no mahatonga an'ilay hoe miasa obligation de résultat mba hitataratra zany eo amin'ilay vehivavy izay manana andraikitra fa misy tombony eo amin'ny firenena fananan'izany hoe vehivavy eo amin'ny sehatra fanapahan-kevitra izany. Hatrizay dia efa manana toe-tsaina tia mifanina ny Juliana Ratovoson. Maro ny trophée efa azony ka santionany no aseho antsika androany. Hatrizay dia tia mifaninana foana ary tia miezaka hatrany mba anatsarana an'izay nataoko ny omaly. Tamin'ny taona 2012 dia nifaninana nisy fiaonambe teto Madagasikara izay mikarakaray ny gender links. Dia tamin'izay tamin'ny taona 2012 izay nahazahoako faharoa manerana amin'ny Madagasikara ny amin'ny ady amin'ny herisetra mahazo an'ny vehivavy. Dia ny taona 2013 dia mbola nifaninana hatrany tao amin'ny izay gender links izay tao anatin'ny fiaonambe nasionaly teto Madagasikara. Dia nahazoko ny laharana faharoa tamin'ny fitariana tontolon'ny tanora sy ny fitariana na ihany koa ny leadership. Ny taona 2016 dia no nanomboako ny faninana teo amin'ny sehatra afrikanina izay mikarakaray ny African Women's Association. Dia nahazoko ny amboa voalohany tamin'ny Young Change Maker Awards na ihany koa trophée ho an'ny tanora mitondra fiovana eo anivon'ny fiarahamonina. Dia voalohany tamin'izay tao anatin'izay fifaninanana manerana ny Afrika izay. Ny taona 2017 kosa dia voasafidy ny tenako ho isan'ny nouveau leader du futur na ihany koa new leaders of tomorrow izay karakaray ny principauté any Monaco. Ankoatra ny fahatokisa-tena dia isan'ny toetra raiky tapisaka amin'ity tale jeneraly ny tanora ity ny fahaizana mandamina fotoana. Renim-pianakaviana mananjanaka 3. Rehefa eo anivon'ny tokantrano ny tenako dia tena renim-pianakaviana tokoa ary tena manome izay maximum indrindra na ara-pitiavana io na ara-pilana rehetra eo amin'ny zanaka amin'izay maharenim-pianakaviana izay. Eo ihany koa nefa ny asa aman'andraikitra izay lehibe dia lehibe. Rehefa ety amin'ny tontolon'ny asa ety ampiasana ny tena dia tena mandray an'izay andraikitra feno izay. Rehefa mandeha mission indray dia izay mahatsara ny manana ray aman-dreny. Dia ireo ray aman-dreny ireo no mifanampy amin'ny tena avy any Ambatondrazaka izy ireo fa miakatra afarana manokana aty Antananarivo iandraikitra manokana ny zaza satria ianao amin'ny maha hoe manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena dia tsy tokony ataonao sakana mihitsy ny fianakaviana sy ny zanakao anatin'ny fanatanterahana ny asa fa miezaka hatrany mitady an'izay vahaolana mifandraika amin'izay. Amin'ny mahatale jeneraly ny tanora ny Juliana dia indro misy torohevitra rosiny ho an'ny tanora manoloana ny tsy fananana asa. Tao anatin'ireny ady mafy ny coronavirus ary mbola tsy tapitra izay ady izay mandraika ankehitriny dia ny tanora anisan'ny mitondra fahaisana mihitsy raha n'izay voka-dratsy nateraky ny coronavirus izay satria maro ny very asa, betsaka ihany koa an'ireo tanora mpandraharaha ny orinasa izay nikatona dia izay olana daholo izay. Torohevitra dia izao ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsika dia mila misadapta isika tanora. Raha ohatra tsika izao hoe niatrika ny confinement lavabe iny
angamba raha tadidinareo tsy mitsahatra mihitsy ny tenako na mpianatra nanao vidéo direct tao amin'ny Facebook tao a ny tokony nandanitsika ny fotoana lavabe ana confinement iny betsaka ny asan'ny forona nge tao anatin'ireny misy ny asan'ny katona fa betsaka ny asan'ny forona ohatra hoe ho an'ireo izay mana-talenta dia nanana fotoana izy a nanaovany perfectionnement kokoa an'ireo talentan'ireo dia betsaka ny tanora mpandraraha ny sandratra tao anatin'izay confinement izay mitrandraka ny talenta mamorona asa ihany koa ho an'ny tenany amiko manokana afako mitondra an'izao torohevitra izao dia nanandrana mihitsy tamin'ireny confinement reny nazara dia lasa mpandraraha tao anatin'izay confinement izay satria manana an'izay hoe talenta kelinao a mahay ihany koa ianao fanerasera amin'ny olona maka vokatra atsy ianao dia ahodina ho azy dia efa mahazo tombony ianao dia ohatran'izay tsika tanora mila manana saina tia karokaroka profite ihany koa ny teknôlôjia dia mamorona asa ho an'ny tena ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'izao tsika amin'ny teny izao dia tena mampiroborobo ary mampisandratra an'ireo taniketsan'ny tanora mpandraraha taniketsan'ny tanora mpandraraha satria nahoana tsy ilay mpandraraha be fa manana chiffre d'affaires lehibe reny fa ilay tanora izay manao asa fandraranitra hoe manao confiture izy miompo kely izy mahay izy ohatra mandrary dia reny olona ireny ny détectevan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'izao tsika amin'ny teny izao dia raha omena tohana izy ireo dia afaka miasa misimisy kokoa afaka mivelatra ny sehatra ny asa izay ataony ary afaka mamorona asa ho an'ny hafa ihany koa. Mahatale généraly misanany tanora ny tenako dia te hitodika manokana amin'ireo tanora eto Madagasikara amin'izay afatr'izay raha mbola mpianatra ianao a dia mametraha ianao fanontaniana hoe hianatra mba hanao vinona dia apetrao izay vinanao izay ary rehefa mametraka vina ihany tsika dia mijereva lavitra aza janona eo amin'ilay fokotany misy anao na le commune na le Madagasikara fa alefaso lavitra kokoa dia mametraha ianao tanjona ahafahanao manatratra an'izay vina izay dia ihany koa mila mianatra foana hozy izy ateo ahafahantsika mahazo olombanona tompon'andraikitra eo anivon'ny firenena ahafahana mametraka fitokisana aminao ary ho mafoaka dia mila fahalalana izany rehetra izany dia aza mitsahatra ny mianatra mihitsy ry tanora malagasy ho antsika indray efa ao anatin'ny sehatry ny asa dia ampiseho foana ny tsara indrindra avy aminao aza rebireben'ny fitiavam-boly tsika aza variana amin'ny zavatra hafa izay mety hoe mahafinaritra fa jereo hatrany ny aveniranao ny ampitsinao miankina amin'ny androany izay ataonao dia manaova ny tsara foana ampiseho fa mahavita ianao ampiseho fa vonina ianao amin'ny tsara ianao vonina nianatra anatsara kokoa an'izay ataonao androany dia ho an'ireo tanora mpandraraha indray aza mijanona fotsiny hoe manana talenta ianao na misy zavatra manavanana anao fatrandrao izay talentanao izay fa rehefa ianao manomboka manao ny asanao amin'izay mampandrarahanao na dia tsy manam-bola azy ianao miainga amin'ny zéro ariary izay le finiavana manomboka izay dia tadio fa misy afaka manampy anao foana eo dia araka ny lazaiko hoe ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manakaiky hatrany hatrana ny tanora ko aza misalasala araka izany manantona ny ministera na ny ety anivony ety amin'ny centrale eto Antananarivo na eny amin'ny faritra rehetrarehetra izay misy an'izay ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena izay ho an'ny mpanaraka ny Gasy Mafoaka na ny eto Madagasikara izany na ny any ivelany ny tahaka izao ny tantaram-piainana portrait aseho tahaka izao dia entina isintomana lesona dia mandraisa foana tsika lesona avy amin'izay vahiny sy ny lalam-piainana izay vahiny hoentina amin'izao fandaharana ohatra izao dia ampiaro eo amin'ny fiainanao andavanandro mino fa tamin'ny alalan'izao fandaharana kely izay ny vahiny anako izao dia misy lesona indray nyraisinao androany eto maranako ny teniko dia hitondra fankasitrahana ho an'Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Juliana Ratovoson ny amin'ny fanomezany sehatra ny tanora ary tsy ny tenako irery ihany fa tena hita hoe maro ny tanora izay efa mitazona sehatra fanapahan-kevitra
eto a Madagasikara amin'ireny ministera rehetra ary eny fa eny anivon'ny faritra ny distrika sy ny commune dia mitondra fankasitrahana ihany koa ny andriamatoa ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena andriamatoa Tinoka Robertony amin'ny fahatokisana nanomezana n'izao andraikitra izao ary mampanantena ary ihany koa manome toky ny tanora rehetra manerana Madagasikara fa ezaka hanao ny tsaratsara kokoa hatrany ho fampandrosoana ny tanora ho fampandrosoana ny Madagasikara iray manontolo. Ny fotoana moa misy fetrany ary ny atao misy farankadezany koa namarina ny fiarahantsika androany ny lesona azo nitsoana tamin'ny fiainan'ny Juliana Ratovoson dia izao ny tenany dia tena tia fianarana tokoa ary na ny tanora na ny olon-dehibe izany hoe tsy hanavahana fotoana ny fandratoana fahalalana ary na dia efa manana andraikitra goavana eto amin'ny firenena azy izy dia araka ny hitantsika tamin'ny fiainany teo fa mbola eo hatrany izay fanovozana fahalalana izay rehefa ao anatintsika tsirairay ao ny fahaizana ka miampy volonté na finiavana izay miampy fahatokisa-tena ihany koa dia ireo rehetra ireo no atambatra ahafahana manatratra ny vina ahafahana mampandroso tsy nitokantrano ihany ny fiarahamonina ihany fa ahafahana mampandroso ihany koa ity firenena dia Madagasikara izay tiantsika rehetra ity dia mametraka fotoana ao anao indray ny tenanay sy ny ekipany Gasy Mafoaka amin'ny herinan'io toy izao mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy. Mirary taona vaovao feno fifaliana manao ny televiziona malagasy.